Anapaka-pompotsika ny fiadanan'i Kristy, ity no alahady faefatra manaraka ny Epifania, alahady 7 janoary 13 alahady ny marary hoditra maneran-tany. Ivavaka isika rehetra. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ity alahady faefatra manaraka ny Epifania ity, zay fanehoanao ny tenanao sy fanambaranao ny tenanao any amin'ny firenena rehetra. Dia ho tsahonay tokoa fa ianao tokoa ny mpahazo zao rehetra zao ary ianao miazona n'ity zao tontolo zao ty amin'ny teninao ka mba omeny teninao indray zay amin'ity Dia marika ity Jesosy amin'ny anaran'ny naovanay izany amen. Ny filazantsara Klika 7:10 andimy 1:20 ka hatramin'ny 5:20 no anjara mofinaina ho antsika. Luka 7:10 andimy 1:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galili. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy, izay nijanona teny laviteny, ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: i Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy: mandehana miseho am-pisoana. Ary rehefa lasa izy ireo dia nandeha dia nadio tena ampandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia miverina kalazan'Andriamanitra tamin'ny fehmahery, sady mikohaka tamin'ny tongony Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana ny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy misy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ty ihany va? Ary izy taminy: mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Teto isika dia nanambara hoe fanomezan'Andriamanitra izao rehetra zao. Hatramin'ny fofinaina havelomanao zao hita amin'ny masonao zao fanomezan'Andriamanitra avokoa. Marian'Andriamanitra tsara maty izao tontolo zao ty, namatam-bolona teto ny olona. Aiza nefa nanaovan'ny olona azy ankehitriny ravaravana, sipasimay, ny olona samy olona tsy mifanaja, mifanalika, famingana, fanapotika, zay hita. Boka izaso anao, boka mifotana, feno faratsiny. Iza nanafaka antsika amin'izao faratsiny zao? Tsy misy afa-tsy Jesosy. Jery reto boky reto anefa nanaiky ny teny Jesosy, dana misihonareo anampisoany, tena andala misy nazy. Ianao koa rehefa manaiky ny teny Jesosy, aokatsika tena anantona azy amin'ny fotontolo sy mangoakory. Fa ny fotontolo sy mangoakory tsy matao nitsinotsino. Ka efa voadio sy afaka mifotana koa ianao. Aoka ianao mifeny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra. Mifeny fiderana azy hatramin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, aoka miambonahitra Andriamanitra sy mena fanajana sy tahotra izy. Hoy izy any amin'ny boky Malakia any: nahavay aho, aiza zay ajako? Raha Tompo aho, aiza zay tahotra? Tena manaiky an'i Jesosy tompo mamonjy tokoa ve zasy ianao io na tena manaiky izany aokatsika feno fanajana azy ho feno fankatoavana azy ary indrindra feno fatahorana azy amin'ny ataontsika eto ilay hafa firenena ihany miverina misaotra sy nanome voninahitra n'Andriamanitra. Antiandro amin'ity efa nivelon'Andriamanitra tahaka izao ianao, efa navelany ny fotanao, tsy nasisy ny fotanao izy fa mbola namindra fo aminao, andao zasy ianao amin'ny tena hanome voninahitra amin'ny tompoko, hanaja azy, feno fankatoavana azy, satria izany miriny dia tsy tia azy amin'ny teny fotsiny fa tia azy no natao kanahaka an'i Jesosy Kristy ka hiteny mianko dia manao ny sitrapony izay namerika ary mahavita ny asa. Andao zasy ianao hanao zava-dehibe ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha vao manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia koa Jesosy Kristy hoe niza aminao ny sitrapony raiko izay nandana
dia izy ny rahalahako sy anabafiko ary ny kanana rahalahy be dehibe sy reny be dehibe sy mpiraitapo be dehibe ty Jesosy ka andao sika hanao sikapon'Andriamanitra ny kely dia ho zandrikelin'i Jesosy manao sikapon'Andriamanitra ny tanora aminao sikapon'Andriamanitra dia mpiraitapon'i Jesosy ary ny olo-dehibe rehefa manao sikapon'Andriamanitra karaha lehilahy dia reny Jesosy ary ny vehivavy manao sikapon'Andriamanitra dia reny Jesosy. Tian'Andriamanitra zasinao nikoonana ray ka tsy misy afitsika fa raha ihany amin'ny tompo. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy ahavilanao zay raha sy makatony teninao. Reto boka folahy reto rehefa nakatony teninao Jesosy dia nadio tena andalina efa teny mandiala miseho amin'ny rehefa nitalao sy nangataka famindako taminao. Zay koa matalao amin'ny firenenay sy amin'ity zao tontolo zao ty na vao zay tompo. Diovy zay sasoa zay mbo afaka ho tany. Diovy zay mbo afaka ary amin'ny Jesosy zao dia ho mpame voninahitra anao mpakalazanao ary ho feno fataovana anao. Dia sitraka iny ary hivavaka hoe anay zay nandanitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao anay sikaponao ity tany tahaka ny andanitra minaniny any masazo anay ary mamelany emokay tahaka namelanay izay meloka taminay izay mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avindrina amintsika ny sotrodrano amin'ny fiadalin'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra iary finareo sy ny hevitrareo Kristy Jesosy matoky izay niantso anareo sady izy ihany manisy izany. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.